hoe metokotera-tena akaohatrana ankarefitina azy ohatra hoe rehefa misy zao olona marary ny dohany satria miakatra mitositra dikan'izany ny fitsaboana lohany zany a dia ny fitsaboana mitositra atao izy ampidina izay tositra zay fa ny fitositra azy amena azy am'zarafa izy. Misy zao olona mety hoe voan'ny sinusite misy lavaka manko anatin'ny tareo na foantany na piamoly na sinusite maxillaire misy hoe sinusite maxillaire zay lavaka zay ato fa tapona ohatra moa ilay izy. Dia raha ohatra misy fikaretina amin'ireo sinus ireo a dia zay mba tonga ilay hoe sinusite. Dia tsisy fitsaboana ny lohany zany zay marary am'izay vokatra zay dia fitsaboana izay sinusite zay. Misy zao mety raha maharin-doha izy a satria mila solomaso izy ohatra dia ny fitsaboana ny lohany zany a sady tsy mitovy amin'ny fikaraha mitositra teo sady tsy mitovy amin'ny sinusite fa solomaso ny ilainy teo afaka ny satria mandohany. Misy indray maharin-doha satria marary ny nify indrindra fa nify aty ambony fitsaboana ny nify marary zany tsy mitovy amin'ny tositra anakatra teo tsy mitovy amin'ny sinusite fa nify ambony nify marary zany no loatra. Misy zao mety marary ny lohany fa misy an'ilay hoe cysticercose ohatra na toxoplasmose karazana kankana moa zany dia mipetraka anatin'ny loha izy nafarany dia tombo izy dia telo atody dia lasa marary be. Fitsaboana an'izay fotoana izay zany a dia fitsaboana an'izay kankana cysticercose na toxoplasmose zay na afaka ny lohany dikan'izany tsy mitovy amin'ilay fitsaboana an'ilay tositra anakatra tsy mitovy amin'ilay sinusite tsy mitovy amin'ilay manao solomaso fa fitsaboana hafa mihitsy. Dikan'izany hoe raha ohatra fitifitindrasika ireo a dia hoe na samy marary ny lohatra dia tsy afaka hoe marary ny lohany indrindra na ny lohan'any tsy marary fa ina manafody ny hoan'laviko mba hoaniko dia tsy mitovy mihitsy ilay satria samy hafa ny antony mahatonga an'ilay aretina dia samy hafa tsy mitovy mihitsy ny fitsaboana azy ka zay zany tsy mampety ny dokotera-tena satria mila fizahana zay izy ilay vatana ny antony aretina dia tsara foana zany aloha ny mamonjy dokotera raha vao misy metimety fa tsy mety dokotera-tena sady ny fanafody koa mila dozy mila fatrany tsara arakaraky ny lanja na arakaraky ny taona dia raha zazakely zao ohatra raha mena fanafody amina dozy na fatrany lehibe dia mety manimba zavatra hafa indray mety simba ny ray na ny fo mety simba ny aty na ny foie vokatry ny dozy-panafody ny aty ambony zay mety hoanina. Amintsika amin'ity zao zany efa milamindamina fa teo aloha teo zany dia misy grippe zay miparitaka. Grippe moa zany dia amina virus izy io ary mifinga amin'ny petit sy ny petit izy io fomba fiseho moa dia ohatran'ny grippe mahazatra eny na tsetsetry nan'olona na mikokoaka mety arary ny doha mety mitsakitsaka vanitaolana mety manaikomana mitoeraka be mahatonga amin'teny hoe mety oloan'izay mety tsy voatery araka dozy mambatra zay mety ny ampahany amin'ireo any zany mitranga amin'ny olo anankiray. Dia efa sy fahalamindamina izy teo fa nambo zay ngamba teo amin'ny revinaté eo misy an'izay fa mifanojo koa izy amin'ny fisian'ny tazo mafana ny andro dia tonga indray moka satria mamoka tsy tonga amin'ny tsy velona mangatsika dia mitonga ny fanaviana koa zany ny tazo vokatry ny kaikitry moka ny ady amin'ny tazo vokatry ny kaikitry moka moa zany dia ady amoka totofanary amin'ny raha amin'ny androna manodidina ny tanambe satria amin'ireny moka no manatody
rehefa tsy misy rano dia zavaka mitombotsy ny fiainamonina isorona le lobolobo manodidina ny trano hoe satria mile moka anatina miafina rehefa amin'ny atoandro rehefa amin'ny hariva idina daholo ny varavarana rehetra vao mandrehitra jiro ao an-trano satria raha ny jiro milehitra amin'ny varavarana tsy mety dia voasarika ny hazavana daholo ny moka ka tafiditra ao an-trano entanina koa ny fampiasana lay iarovana mitaikitomoka dia raha misy tranana fanavina na le vipateny amin'ny fotoana teo satria ny vipatsy na efa tsy misaraka amin'ny olombelona ohatran'ilay vadana hoaka kibo sisa rehefa mitranga zany vipa zany mitazo dia tanana misy voately satria tsy voatery fena hoe tazo vokatry ny kaikitomoka ny mahatonga fanavina fa misy antony marobe dia afarana koa zany tsika anaraka tsara ny dozy na mifatra fanafody sy mifahetany satria rehefa nafody hoanina koa maray fotsiny manko dia metimety najanoko izy fotsika ireny fanafody tsy mitoetra afarana tsy ampy tsy ampy dozy ireny no mahatonga an'le fanafody tsy mampiasa amin'ireny natriny ny ankoatran'izay dia mipalesantsika teo mba ampatanjaka ny eritreretintsika fa tsika miafika legioma dia mila manana kelikely dia tetehana ara-pahasalamana isan'izany ohatra ny fampiana-torimaso na matoky tsara anisan'izany ny fampiasam-batana na ny ditongotra ohatra dia efa mety na olona anisan'izany ohatra ny trano tokony ho azo miandro sy azo vita tsara satria ny trano tsy azo miandro rivoka miditipoka dia matokoka mavongorivoka ny sakafo tokony maro karazana maro lokontsika izay misy lano somary mahatoerana amin'izany ny voankazo karazana maromaro isan'andro anamaisy na legioma karazana maromaro isan'andro ary ny sakafo hanina manta ireny totsika karazany maromaro isan'andro satria avy amin'ireo misy ny vitamine sy antsinareo oligoe lemon izay mampiakatra amin'ny eritreretintsika